Zay dia miare hoe inona ny olana zay le izy dia miaraka mitady vahaolana zay le izy ka misy ny solontenanareo iteny zany araka teneniko tao tonga tia ije hoe inona marina ny olana satria tamizah mizara ny fanampiana dia afantatra eo ny sefokotany aloha hiditra ny sefokotany rehefa asa aloha nety zany misaotra président izahay dia trabona tamin'ny cyclone kamisy rehefa trabona zay ny population nametraka anay teto tamin'ny taona firy tamin'ny taona 85 napetraka teto zahay tsy nisy fitenenina hoe atramizao ka atramizao nipetrahanareo fa nipetrahy anareo io ny tranonareo ataovy zay mamparadisa ny tranonareo efa nomena anareo io trano dia nipetraka izahay teraka nanajary mitombo ny taranakay nivoatra ny zanakay taty aoriana dia milaza misy ho tompony nanao baolina forcé satria izay voaka madinika tsy mahay fianarana tsy manana naginona hoentina miady aminy izy mpanambola dia manindrinindry dia zay ataony dia manaiky foana izay ary efa fanondrony nanaovana anay zao zavatra zao fa ity androany ity efa tena fandaran'Andriamanitra tsy manaiky Andriamanitra fa tsy neken'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra tena mitodika aminay vahoaka ianao satria fantatr'Andriamanitra fa ianao dia olona ny vahoaka fa tsy olona ho an'ny tokana ka fifaliana ho anay président natongavanao eto fa tena mijaly fadiran'ovana any amin'ny barazon'olona izay mipetraka nanomboka tamin'ny 26 oktobra hatramin'izao tsika miteny zao nentanay potiky ny rano izahay ny zafokelinay dia any an-tranon'olona mipetraka amin'izao ny olona tsisy manome trano ny olona mikitakita mijaly ny zavokely mijaly misy zanakay bevoka izay moa dia efa tsy tenenina tsony iny atsika sy ranolorana iny dia aminay tena aminay tena fahoriana no lenjady aminay ka tena mampalahelo président gasy samy gasy dia ifanao ohatran'izao tsy mba misy fitserana tsy mba misy famindrapo tsy mba misy fampirarana malahelo zay président zay ane vahoaka gasy mitovy aminao hoe gasy ray gasy reny gasy dia ahoana zay no ahilikiliky sa hoe tsy manana dia tsy manan-jo koa ve zay mba hanana ialofana fanjakana neny nametraka anay tao président ny population nametraka anay trabona tamin'ny cyclone kamisy izahay sefokotany moa ito eto mba amena sefokotany nga mampitenena inona marina zany ny zavatra nisy teto le tany ty zany ovina no le milaza ho tompony ovina misoratra taminy le tany inona ny zavatra historika teto Andriamatoa lehibe ny fokotany misaotra besaka président manontany sefokotany raha mitantara ty tany telo dia tamin'ny cyclone kamisy napetraka teto retolona reto cyclone kamisy nivoirany zavatra io dia napetraka ilay vahoaka zany dia zay no tonga teto zany dia tsy nahalala hoe misy tompony na tsy misy tompony dia sambo nipetraka ireo zay koa moa tsy mahalala satria fitozarana fandingo teto 2009 zany koa mahasytondra sefokotany teto dia tsy mahafantatra fantafara-tato moa dia iseho zavatra zany hoe misy tompony zavatra io dia ohatra ny gagafana koa moa sefokotany satria tsy mahalala nino hoe misy an'izany satria efa ireo voakana dia hita teto dia tato zany tamin'ny volana lasa teo angamba misy hoany fermé le vavady la cour ziaby 26 octobre fermé tamin'izay moa izy zany fa tsy tsoro raha vonjeny satria zavatra mahazo le sefokotany moako maro be izy io ankalana ana voaka matahotra fanjakana matahotra dia matahotra ny vatana izy zany dia tsy afaka miteny firy dia saotra ny préfet moa zao satria teto fanjevoko raha io teto dia force rehetrarehetra ino dia voamaniasy moa izy amin'izany hoe ampahaka anao niany dia lavozo moa tenako dia tsy haiko tsoro avonjeko dia niazo préfet hoa hoe préfet akory ataoko atao vo izy fa mandeha miteko 3 heures dia nahafako niavotra teto
dia tany zavanteny hoe tsy aitsony zavatra voazeko satria tsy fantatro na ino le zavatra aseho tao na ino fa kosa izy zavatra mitranga hoe dia fermendreo ny lakoro tamin'izay mazany aiza le tany moa zany zao tsika hoan'ijeny Fermena trano nasiany fermena se sisy mahazo nidirana trony tato dia nandroana amin'izay tamin'hoany reo nangala bilidozera nandrongana tranonay nanomboka 26 octobre président tranonay fermena ise tsisy nazo nidirana trony tato tsy nazo natolotra trony izay dia nianokarika tany amin'ny tranon'olona zay ziska zao dia nanomboka omaly amin'izay président zay tsy nazo taratasy fiomanana fa gaga zay misy bilidozera nandrongana trano tary tsisy maly riva tamin'ny enina tsisy fanomanana zay tsisy inona dia nandroany maraina amin'izay nisy wiseny teny taminay hoe tsy maintsy rodanina renandroano izy tranonareo reo fa raha zany tsy mivoaka tolona sy kakazonareo reo nefa président zay tsy manan-kelofina tsy manan-kale za zany anisan'ny mba victime amin'ity tanàna ty dia avy eo raha fafa victime teto dia vonoa le huissier sisy huissier sady mamo izy a ny olona mamo ve no manao mission ohatra dia za zany naratra be tamin'izay narefako Facebook moa le za naratra fa tsisy ny eny mihitsy zany nanao fitoriana fa tsisy valiny ziskitsika amin'ny teny ty nitsaniko zao ny raha valindreo ry za tsisy alofana zao miposiko zao enao zany mbola ovina anao mipetraka teto farany za zany mipetraka teto farany omaly anao mbola teto say mbola teto mbola teto enao maly teto daholo zay fa 26 octobre ny deona tao anina ny tranonay seliana daholo seliana le izy zany tena marina raha taony koa dia taratasy tsy ara-dalàna le izy fa tokony mba jerenareo mpitondra fanjakana le zavatra mahazo aminay ka ohatrany miteny préfet hoe ao misisy olo tena ny tompony tany io hoe toary ny teninao ary dia hoe ahoana ny fandehany ahoana ny nandroanany reto vahoaka reto ahoana ny fandehany tany ovina ny tany no titreta aminareo inona ny zavatra ny trano Makasitraka Andriamatofilo miarabe ihany koa moa zany tonga eto Mahajanga. Za moa zany zanaka ny tompotany. Tsara marina zany fa tsara zany ahafantarana an'ilay historika an'ity toerana ity. Mamako mpikambana ny Croix Rouge. Rehefa nitady toerana ny Croix Rouge tamin'ny fotoan'andron'ny Traboina 1984 dia i mamako no nanolotra ty tany ity any Croix Rouge mba ho ampindramina atao à titre provisoire mba indesina hanavotana ny fokon'olona teto Mahajanga. Ny cité folo namboarina teto Andriamatofilo tsy natao hoe définitif fa à titre provisoire hitany amin'ny Lions Club zany fifanarahana zany tompoko. Dia taty afara zany reo olona reo milaza fa hoe tompony ty tany ty lainga zany Andriamatofilo. Hito raha mose hito afara pito ngamba mbola voatselatsela nipetrahany teto. Ny olona rehetrarehetra teto zany efa nandafo
dia efa niezaka zany zahay nitondra teny tany amin'ny fitondram-panjakana rehetrarehetra nisy teto hoe taninay alain'olona profon'izany ndre matofilo ry tany atseloha atsoa niny anadamy mamako ito nindreniko itsy ny ravavindreniko tamin'izany fotoanandron'izany dia rehefa hitany mamako fa io fa ravain'olona io toeran'io niboriny mamako efa tena gidragidra tamin'izay tamin'ny taona firy zay tany amin'ny 1996 tanoany ya tanoany zany toborineny mamako izy io satria talohan'izay izy efa nanana mamako reconnaissance vita mamako reconnaissance dia niady ry zareo reo niady tamin'ny mamako tsy afenina andre matofilo nitondrandro zareo pomasy 5 avy any tsara tanàna avela samteny mahafantatra an'izany ianao mahafantatra nandeha nanantonana mahavelao samteny mahavelao samteny manana dossier ara-dalàna ako vetonandrena andre matofilo izany tena manjakana ty dia nangatany mamany setiara dia velaza 28 tiara le tany avy ao zay le mandehany dia dodiny amin'izay le izy tambolandronao filony tetezamita manana taratasy mazava tsara zay ramsia tambolanao a filony tetezamita efa nangataka an'io fokon'olona tany amin'ny domaine tany Antananarivo dia nampiseho ny domaine tany Antananarivo fa io 28 ara 59 centiara io ny abeny tany mamako rehefa nanao fangatana teto mamako zavatra olona tsy mahita taratasy firy nirefesy mahasufanajana re tompo rehefa azonay tany io nananay boky dia napetraka anay teo reo olona reo niady tany amin'ny tribunal zay resinay foana ry zareo reo atsany cour suprême resinay foana ry zareo reo fa tsy mbola nikitika andreo miliara hony ty tany ty tsy mbola nikitika andry zareo teto zany zahay ananana nidito fanohoana retsaka ombakany amin'ny 2017 nanana hoe an'izany dito zany zay nanaovanao an'izao napetraka anay fakaty afara lainga daholo moa navidinay zany ty le matofilo lainga zany anananay boky anananay rehetrarehetra ty toerana zavatra hitany dia zao hoe ny titre an'ity tany tya hita anatin'ny titre ny historique hoe oviny tya no titre tamin'izy raha misy nangataka zany dia hita hoe ovina no nisy ny fangatahana ka zay nga manitsara fantatsika aiza ny titre an'le tany any amin'ny maître satria natsoka avy ao moa ty zay dossier-nay rehetrarehetra zany avoay ny titre ary dia jereva zay ny titre mila fantaritsika mama Marceline tamin'izany fotoanandro zany lehibe ny croix rouge teto tena manana boky zay tena manana boky andaso ary fa tsy vetivety izy le titre ilay satria ao anaty titre azonareo tsy maintsy mitady vahola antsika matoa tonga eto ane dia je tady vaholana miaraka aminareo e zarevantsika le izy hoe inona le titre zay zarevantsika le titre ovina no voasoratra taminareo zay zay ngamba ny ilaina ny fantaniko ny maître ny titre anty an titre ovina satria tsy maintsy ho hita zany fa teneny eto maro hoe firy ny titre edy ny tany aloha mifantaniko ngambany dia zao le tany tamin'ny 1984
84 afa 84 zany le nisy cyclone nipetrahany oteto e. Tamin'ny 1986 zay vao napetraka teto tsy maninana 86 na 84 tsy problème tsolana zao de zao ny fantanipy i maître ny cyclone zay zany le zavatra le tantara ny cyclone de ndetavana trano ny vahoaka zay trabony dia napetraka teto amin'ity toerany ity rehefa napetraka teto amin'ity toerany ity dia tsara fantatsika zany hoe ny ramose ato zany miteny hoe any mamany ty tany ty zay zany no zava-misy de rehefa mipetraka teto zany ianareo vahoaka tam'izany de nanajary ny tany de nanao trano de ny zavatra tiako fantatra hoe tamin'ny 84 ve 86 izy ny tompony tany zay zany aloha ny fanontaniana voalohany hita anatin'ny titrany zany zay mitsangany ianao de miteny tany mpanjakana nahafantarana an'ity président Lions Club sy ny population nametaka anay teto zay tsy mahay hoe Lions Club population tany mpanjakana ty président titre foncier numéro 42 19 ity tany ity Andriamatoa filoam-pirenena Jaina dia manana titre foncier Villa Denise 4 titre foncier numéro 42 19 BR 6 Mavoky Avaratra manana livre mihitsy zany izy io fa le eto moa zany tampoka le izy ary na ny fahatongavako teto zao fananahira fa noho zany afaka miana minitra kely aho mangala le livre foncier tonga eto miaraka amin'ny livre foncier ndanaka le livre foncier zany io titre io tompo io titre 42 19 BR de titre nomeny di topo sy domaine tamin'ny 2006 tsara na tek président 2006 rek tonga nanao borona hoe nendreny tany tena marina président zay zao teraka teto zanaka mamaky voalohany ala teraka teto koa vala amin'ny 30 taona amizao fa izy président mety hoe manam-bola izy de manao tsindrazolela nay vahoaka président lazare olona tsapoko lanitra be zazo madikas be mabegognareo atizay président famijalo tena mijalo zay président fafizy famijalo tsisy lazo tananana tsy fratsanamy zay le président tokony be président iataminahoaka marobe veritany tsy manakalovanaareo tena pisy président famijalo mahoaka madinina tsy manakelofana zay matoro misitsy miarabe zany nataonany président niangavana zay tamin'ny pomme teo mandana ozy anareo amin'ny madame député ataova ameny madame député trano amin'ny village any ozy anareo trabimo izy io mihitsy ny tenana zany président zanatra olona zany ndasa ozy député nareo ozy hita marina mizananareo zay tsao mihitsy président tenenana zany mangavy zay président mijaly zay totsy tsisy hitareny satra indrindra monsieur le président nidina eto amin'ny toerana ty ity problème ty tany ty efa elaela mitaraina ny vahoaka eto na ny andanina na ny ankilana ary zay sy monsieur le préfet no mijoro tsy mipetraka mihitsy mijery solution rehefa tonga teto ny force analan'izy ireo de niantso ny préfet za ary miteny za hoe mandana anareo mandeha any amin'ny préfet malaky fa za Antananarivo de rehefa nanantona ny préfet de préfet niteny hoe madame Vepanina aleo mijery solution hafa ho an'ireo vahoaka reo fa tena an'ireo olona reo ny tany de tsikako nataoko zay no nataony Andriamatoa préfet ny olana misy zay hitatsika eto de olana misy manerana ny Madagasikara resaka ady tany na mpiray-tapo na mpiara-monina
dia misy ny ady tany. Ny fahafantarako an'ilay izy zany dia zao, tonga ny cyclone dia napetraka teto ianareo, dia efa nisy nangataka le tany, mamany nareo zany nangataka an'le tany nareo taloha. Eno tsara aloha fa ny fahazahoako anazy no azavaiko aminareo eto hoe nangataka 7 ar, zay ny fahazahoako anazy a, nangataka 7 ar nareo zany, dia jerevantsika eny amin'ny titre ane zany nareo zany 86 nipetraka teto, 85 nareo mipetraka teto a, dia 80 dia avy eo nareo mipetraka teto, dia nisy nangataka ny tany, nangataka ny tany a, dia nangataka 7 ar, dia nandeha ny taona fa ho jerevantsika anaty titre ane zay, dia nandeha ny taona dia nanao reconnaissance dia hoe nisy nangataka de 28 ar 59, zay ny zavatra misy a. Dia zao ny zavatra olana misy mifampatarako an'izay, satria raha ty eto ampelantanako ty no misy moa mbola nakany tamin'ny 2006 ny titre taminareo ny tany, tamin'ny 2006 no titre. Ny olana misy a dia zao ny olana misy a, ary tena olana be mihitsy ty zavatra resahantsika ty, olana be ary olana edivan'ny mialatsiny amin'ny tenany ty fa zay ny marina, olana edivan'ny mahay taratasy sy ny tsy mahay taratasy, zay ny olana. Satria zareo tamin'ny nangataka, marina tenentsika eto fa tsisy ihany, nangataka ary zareo a, dia nahazo titre izy tamin'ny 2006, dia zao ny olana be anty 7 ar tsony tamin'ny 2006 fa 28 ar 59 centiar, zay ka, zay ny titre ato e, zay ny titre. Eny tsara ny zavatra misy am'izao tsika miteny zao zany a, zao ny zavatra marina sy zavatra misy eraky ny Madagasikara. Raha ny zavatra ara-dalàna azonareo a, ara-dalàna dia Andramsy ato ny tany, zay ny misy. Anaso aloha aza mbola miteraka aloha ianao, zay a ny ara-dalàna, fa ny ara-drariny dia zay nanjariny tany ny tompony tany, zany hoe nareo tompony tany. Tena marina zao tena zany. Dia zao ny zavatra misy, rehefa tonga ny amin'ny tribunaly ny rara, dia ny tribunaly mijery hoe iza ny manana titre, azonareo le izy, dia zay ny mahatonga ny tribunaly hoe mialo anareo satria zareo manana titre. Zay zany le zavatra marina zany zavatra teneniko anareo zany. Ny olana dia zao, ny olana zany nareo tsy nangataka, fa raha nangataka nareo efa azonareo ny tany, zay zany zavatra misy am'izao tsika miteny zao. Ny olana misy zany am'izao tsika miteny zao a, dia araka ny teneniko hoe raha ny tokony ho izy, raha ny fanjakana mijoro sy manara-dalàna, dia tokony zay nanjary ny tany nomena ny tany, zay zany ny tokony ho izy. Zay ny olana misy nefa ny azy io ny telana olana be, satria nareo mipetraka teto nanajary teto vala amin'ny 3 taona nareo zany mipetraka teto, dia tokony ny olona mipetraka teto ny manana ny tany. Fa ny olana rehefa jerevantsika ny titre nefany a, dia tonga ny amin'ny tribunaly dia ny anazy ny taratasy ny jerevany, dia lasa tonga am'izao a olana ny fiarahamonina izao zany tsika am'izao tsika miteny zao. Matoa tonga eto a, dia za mihaino vahoaka ny ranomasonareo a, matoa tonga taty ny eno, satria le ray aman-dreny tato ny tomany, nisy olona manana fahasembanana, misy ray aman-dreny efa nanana zafikely teraka teto ny taranaka ray manontolo, mijerevako ny tomany tena tomany avy amin'ny fo, fa tsy tomany seto-dranomaso, fa tomany avy amin'ny fo nataonareo. Noho izany matoa tonga eto ijery vaholantsika, zay ijery vaholana ho anareo a, ijery vaholana ho atsika rehetareta. Anarany fahitako azy dia zao, tia ho jerevantsika akaiky aloha mikasika an'le titre. Mampalelo anahy amin'ity satria manontany anareo ato hoe nangataka ny tany ve nareo? Marina lazaina anahy nisy nangataka ny tany ve? Teneno anahy nangataka dia oviana nangataka. Iza moa ianao?
Zaho Madame Thérèse miara-monina eto. Za président rehefa mipetraka teto de nangataka. De rehefa nangataka zay de vita reconnaissance 3 mois ny anay. De zay mama nivoandehanao reconnaissance. De ozy le président conseil tamin'izany fotoana zany. Aity moa ty taninao tiry madama, ny antso mamany zany. Fa zay teto ozy izy efa 3 volana. Ka raha ohatra ozy le président conseil tamizay, raha avy ary lohany ary jusqu'à ty farany ety, de tsisy niaviko PV de reconnaissance nao. Ny antso mamany. Fa raha tiany reto madama ty, efa vita 3 mois. Afaka jerena ny affichage ny PV de reconnaissance fa analako mihitsy PV de reconnaissance ndreo tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny firy io? Photocopie. Tamin'ny firy io? Tamin'ny 2001. 2001. Eka. De mbola any amin'olo taratasan'izay. Dossier ny président complet mihitsy. Fa vita reconnaissance fa vita acte de vente ny anay zany. De amin'avatra nagaga nanjary ny anay tsy vita. Tsy mivoaka ny ino moa zany? Délibération. Nanjary tsy voaka fa nanjary tatafara eky. Nanjary tatafara anay. Le tanty en community, en commune en tanty. De nanjary tsy voaka ny anay fa satria hoe terrain litigé ozy nefa nanjareo tafiboaka. De tafiboaka nefa ny anjareo. Nefa le seta rehefa niakatra nandeha fitoriana de nadresy zay tamin'ny première instance. De rehefa nandeha tamin'ny fitsarana avo de resy zay de rehefa niakatra tany cassation de naresy zay hoe petraka aloha nareo fokon'olona tamin'izany de suspendu sady régé dossier-njareo tamin'izany misy taratasiny zany any hoe suspendu dossier-ndreo taty tsy régé fa rehefa tato fara laza hoe naresy zany zareo rehefa any koziny laza fa nandresy nefa zay tsy nazoko vocation hoe efa voaka ndray diditra tanina fa zay tsy nazoko vocation efa tateorina be fa firy taona zay vao hoe na tonga izy zany tonga ny huissier mamany fa maty fa tonga zany huissier ambaravarana andro samedi sabotsy koa io fa 26 juin nefa tamin'io andro 26 juin tamin'izay tadidiko tsara andro alatsinainy angamba zay de sabotsy le huissier-njareo tonga fa ino na raha ho aty ambavady de avy zany le se madama nareo nangataka tany cassation ka ty inona moa azy ty zoso andro sabotsy be andro tsy fiasana ty ho amin'ny antsona azy satria indray fa teran'ny président fokotany satria zay vahoaka fa tsy amin'ny anarako za raiky le izo za de andro koa fety za tsy andray ny miantso le huissier-njareo tamin'izany andro amin'io nametraka maroboninahitra any maison de la culture ny préfet tamin'io fotoana io satria hoe manjary embouteillage be zany le ary amin'ny hôtel de ville de natao sabotsy rehefa ametana maroboninahitra raha miseko tamin'izany ametrana maroboninahitra tany andro amin'ny 12 tonga le huissier ka teny zavatra nagagana ka rehefa nanao borne ndray reto ato afara président zay lasany ampiasana zay tsy teo niditra andreo kisokosoko niditra anatin'ny lakoro de ao anatin'le lakoronay nanao plany andreo président de tsy nasindreo sary-trano mihitsy le plany sary-tany reo tsy nasindreo trano nefa fa tran'olona be maro be teto de rehefa nanao PV de rehefa nanao repérage zany reo sy nanao na raha de nandeha tany any topo za mba azahoaiza tsara ao moa ty ana ty fa sao de tranonay nataony nazahoany anty borina ty nataony ino bokana raha iny de nandeha tany any topo za jerena le plan-jare zany jerena le tranonay mihitsy natao iaka mise en valeur le tranonay mihitsy nataony mise en valeur tamin'izany tiany ao tranonay miantso le ana ty nataony villa madame Denis ty tranonay ty ho za miantso raha tamin'izany tranonay mbola trano taolina hoe villa Denis villa zany fahaizako anazy moa koa za tsy fantako fa asana trano fefy tamboho be sy trano vato be fahaizako anazy trano manara-penitra fa tsy trano zay rehefa nandeha de ny raha ian'ny mpiasany tompo tamin'izay zany président le dossier-njareo le plan-dreo nasindreo annulé daholo mifantaniko de zao iza no nangataka amin'ny tany teto voalohany zay zany mifantatra hitanareo a eny zao le izy matsy 84 nareo ny teto de mipetraka 85 tia ty titre tia 2006 no nivoaka ny titre ka ny titre ato hoe ato amin'ny acte certificat d'immatriculation juridique oui, en vertu d'un acte de reconnaissance de propriété définitive en date du 9 janvier 2006, enregistré au bureau de
Mahajanga le 19 mai 2006. Zany hoe tamin'ny 2006 zany tia no misoratra le Villa Denise. Zay ny soratra eto. Zay ty titre ty Villa Denise, titre numéro 42 19 BR 6 à Mahavoky avaratra Fokotany eto amin'ny sous-préfecture et préfecture Mahajanga 1. Ny anazy zany fantaniko de zao asanareo le izy mipetraka teto nareo tamin'ny 84. Zany hoe tamin'ny 2006 85 et 84 85 84 de 2006 firy taona aty aoriana zany 22 ans 22 ans taty aoriana zany nareo efa mipetraka teto fa titré le izy. Zany voka ny titre voka zany titre tamin'io. De ny anazy zany fantaniko de ny hoe taminareo mipetraka teto 84 mandrapivoaka an'le titre izy nefa nangataka tonga de teny ana tsika eto ijery vahaolana nangataka raha fa tsy nangataka de miteny hoe tsy nangataka de ijery vahaolana tsika nangataka be tsika enao zao nangataka tena nteny mihitsy zany zay hoe andao tsika anao saritany e de any aminao zay fangatana zay de zay zany ilaina tamin'ny taona firy io tamin'ny 2001 de zao zany nenao zany aloha ny hafa moa jereva tsika vahaolana zay nangataka zany enao zany raha ohatra ka nangataka de jerevana mifangatahana ry zareo azonareo le izy ovina ry zareo no nangataka fa zay ny teneniko anareo hoe raha ny tena izy satria nareo zany miatrana aloha no mipetraka teto raha amin'ny ara-dalàna dia zay misoratra anatin'ny titre ny tompony zay le efa nyteneniko teo fa raha amin'ny ara-drarina lalàna eto Madagasikara ny lalam-panorenana ny lalàna mihitsy de miteny fa zay manajary ny tany no tompony tany zay zany le zavatra misy io zany no jerevantsika ankehitriny hoe inona ny vahaolana fa tsy maintsy mijery vahaolana tsika zay tsy maintsy mijery vahaolana tsika androany ahoana Azafady monsieur le président andrazava kely za fa za manko monsieur le président tamin'ny cyclone Kamisy iny zany zay petraka tany Ambovalana de rehefa tonga ny cyclone Kamisy misy olona nyteny aminay hoe misy trano atao an-traboina any Mahavoky avaratra de rehefa iny zany zay tamin'io trano ty ketikety rindrina ny lamaka anatiny tôle mbola kely za tamin'izany président za zao 48 ans zay mipetraka tamin'izany eo amin'ny 10 ans ngamba za de rehefa iny am'izay président ny discipline nambaran'le population tamin'izay ajariso ny tany ozy izy raha mipetraka mandritra ny 10 taona anareo amin'ity toerana ty anareo ny tany de faharoa misy monsieur Ledouard zay ny ndraikitra anay teto iny maka patente isam-bolana aminay de rehefa iny am'izay moa zany nefany azafady rafa fianakaviana jiaby tanàna eto nieniko ny histoire tamin'izay mamanareo niasa tamin'ny Croix Rouge izy mamany tahina de nisy trano teto misy numéro 1 2 3 4 de numéro 4 io nangatany mamanareo isotrona kininina zay ny histoire eniko zay ngamany azoko lazaina monsieur le président ijoroko vavolombelona fa za tsy naheno ireo tompony ty de rehefa après moa zay rehefa raha mamanay simba zay niala zay ny azoko lazaina ka ny zavatra misy am'izay fijoroana vavolombelona nataonao zay ny tany aloha zany tamin'ny nareo mipetraka teto mbola tsy titre mbola tsisy titre aloha zany zay tsisy titre taona ozy izy anareo ny tany dikan'izany angamba monsieur le président tsisy tompony fa fanjakana ny tompony zay fandraisako anazy zay nandoa hetsa foana babanay reo teto misaotra betsaka andreva tofilo mahakasika an'izay rehetrarehetra zay ngamba tiako azavaina ito madama ny laza fa hoe nangataka tamin'izany fotoan'androny zany lainga be satria hitanao hoe moa zany taratasy zany fa ao amiko koa zany misy an'izay taratasy zay nivadiny commissaire de police teto nangataka izy nivarotra saribon sy nivarotra kakazo mba ampitomboana fivolambola ao amiko zany de nipetraka taritaloha tary izy nanao angary de rehefa nanao angary izy taritaloha firy taona anao tamin'izany nimena efa teo za firy taona anao tamin'izany de mamanay indray amin'ny mampamonjy zavao le zaza
teto amin'ity toerana ty fampisotrony reninay ny vakily mety izy teto mbola tsisy cyclone Kalis teneniko zareo zany ary cyclone Kalis zany avril 1984 11 avril 1984 fa izy eo amin'ny teny hoe mois de mai 84 efa nisy sakateto zay teto tompoko Andriamatoa mbola tsisy cité zany raha tsy tamin'ny taona 1986 dia efa nifanaraka tamin'ny mamanay ny Croix-Rouge ary zato isa-trano ny ofa ny trano zay tokony mena mamanay nandritra zay fotoanandro zay dia io toerana io rehefa avy eo ny responsable ny Croix-Rouge no nanao zay ampimambany tao dia taitra mamako hoe ho alaiko taniko satria tsara mpahafantarana fa ity toerana tia mbola ny any abaviny Andriamatoa Filoha Rajaina Philibert Tsirana mamako cousine dia zay zany no nazahoana ny toerana rehetrarehetra rehetra ato ravavo mamako ato mamako ariana dany mamako dia rehefa natao zany zay rehetrarehetra zay karakarainy mamako ty toerana io mba iarovana n'le fananany dia azo mamako dia niady ry zareo reo tamin'izany fotoanandro zany nampidirina ponja mamako satria commissaire tetiko zareo reo natao inona eo ry zareo reo mamanay tamin'izany tsy naninona dia ry zareo ihany zareo samby zareo ihany mandeha miteny mandeha miteny aminay hoe tsy maintsy ataonay izy amitanay amin'ny mamanao mba ahafahanay mizaka n'le toerana fampitoaminitsy zay manko zay nareo teo fa namety 3 minutes zay fa mba fahampy zay koa angataka hiresaka journée dia miteny izy hoe resy izy tany amin'ny nandresy izy tany amin'ny cour de cassation regenga mba le pouvoir nangatandro zareo zahay tsy afaka morona an'ity zavatra ity didi-pitsarana io zahay tsy afaka kitika zany didi-pitsarana zany ny taratasy marina no asewa ny taratasy marina no teneny ato Andriamatoa Filoha mba ahafahany mitsaratsika fa anareo rehetrarehetra reo milaza hoe traboinareo tompoko efa tsy anareo ame micro koa raha kikiny micro koa raha kikiny resaka nividy ame micro raha kikiny resaka misy nividy 80 millions ao sasany nandafo 50 millions eninaika ao amin'izay ao daholo afaka divantin'izany lamba mangataka micro zay misy madamo zay azafady misaotra betsaky Andriamatoa Filoha teto zaho 45 ans zaho zao eto amahavoky avaratra vao mahita tany manatody miteraka 21 ara amin'ny 7 ara eo tany miteraka bevoka eto 7 ara ny angatany miteraka 28 ara teto amahavoky zany dia faharoa teto vao nahita mpimasodimy nahita constitution io tao marina sa tsy marina tsary nisy zany enimpolo taona tsika zao ny zanahany fanjaha nahazo fanfahana tsy mbola nisy ny olony teny hoe mpimasodimy nandesintseo tao nanovana lampanoriana ino raha tsy teto le fangatahako Andriamatoa Filoha 26 octobre ino anao selazy teto ise mamo ao misy rahalahy babankamana mbola ao holatsa teto ny vakinjeo teto olo mamo ny vangony ny dakany misy sary miparitaka any mako fa zahay oa le tsy mahay taratasy fa azafady fa leotsika hiteny le maharary atsika rahalahy ty fa babatsika zay mangataka hitanao président tsy miteny zay baka tsy mako fady le miteny hita fa tsapanao le fahorina igny 26 octobre zany fahavaratra zay niteraka mananjanaka manandrafy tavoniny zanakanay teto nata vato nangalany azy de nalanjao nanovanjao borona iny tary nandevena tavony vato nanovanjao borona amin'ny andro matonaly zay tsy miteny tsy mangataka fa solution zay fa teto ny aina mangataka raha tianjeo sy tiaranjeo meo belobaka any reo faingo tany ty hoanay zay to raha angatahanay omeo belobaka any reo monsieur le président fa leo tsy sinoanavy nomaly hanao draka keto ro tompo tany fa zany moko ny zavatra heno anay hoe 7 milliards ny vidiny tany ty nandroahana anay teto zay ny zavatra heno anay mangataka zahay président anao baba anay
mangataka zahay teto nibeizanay teto ny ainanay tianzao setiaranzao anao reo belobaka ny tompoko raha hazo atao mangataka zay manko fa tsy tompony petsaka anay fa anao mahalala hoe 20 taona n'olona najary 20 taona tompony. Merci monsieur le député, moko anao raha ty, anao babanay, anao miaro anay, hainay miary hainao naretinay. Merci. Cinq pité mihitsy fa tsy député fa 5 pité nazy. Ny marina angamba ny président aloha dia misaotra anao zay aloha amin'izay fandavan-tena lehibe. Angambany tsy misy filoham-pirenena roa nanaotra an'izao. Marina sa tsy marina io zany? Ary raha tarina angamba antsika niresaka somary namerina nantany tamiko fandroana hoe Nicolas ozy anao député ahona marina fandavan'ny tany président. Miangava zao raha mety aloha angamba antsika hidinay fotsiny mahita ny marina. Ary nisarotra ministre de l'intérieur koa tamin'izay. Zavatra misy président dia zao. Tamin'ny fotoan'androny zareo vahoaka reo ngambany andro amin'ny 9 tamin'ny varavarako tany hoe député zahay nisy nandroaka. Dia nianatra monsieur le préfet aloha initiative voalohany, monsieur le préfet anao solo tena mpanjakana voalohany inona zany. Dia nazavaindreo tamiko miaraka le papaty eo ma dossier ny tany jiaby rehefa nijerevako. Dia tamin'izay fotoana zay niantso anahy monsieur Ridel, monsieur le député ozy zao zo avy Amajunga androka oloza fa okanareo izy aza miditra eo. Raisiko ny tenina, raisiko ny vahoaka fa eto président no teny aminao kosa atreto tsy miteny hoe eninao version tato lasa nangala dossier ise eninao version vahoaka donc atreto tsy ataony hoe filoha fitsarana ianao fa kosa fa hititanao ny marina. Misy solution azo atao ho an'ny vahoaka sasany jerevantsika toeranareo amindrana azy. Misy kosa solution ho an'ny sasany zay manana zoizy tokony sitraka azo ameny anjara satria raha fahitako azy tia nangataka 7 ara nandeha nefa natao afara malalaka le tany manana moindre zareo marina nge teninao teo hoe raha ny marina ozy ianao any zareo tany io fa raha ny raro ozy ianao tsy mihitsiny sitraka mivoaka satria 30 taona mahery président le lalàna ny tany 20 taona tany titre borné ara azo ny angatana zany na tany titre borné raha namola vola izy na vitan'le tanana dalàna miala moramora tompony na ta titre borné. Donc président apetraka anay aminao zany alaivo ny papier ny tany tsy voavalinao zao zany fa aloha jerevanao tsara dossier-n'le tany amenatsika vahoaka tsy hoe la ny valiny zany tompoko aza mataotra atsika raha zao zay fa nomene lalina anao président aleo amenanao daholo zay dossier ndreo raisy dossier zareo reo droit anao tanteraka mijerana zany zay droit anao tanteraka zany président apetraka anay aminao fahendrena sotra betraka président amin'ny fitenena sotra atsika vahoaka tompoko hoe merci merci secrétaire Mitsoranao monsieur le député tena reako tsara mihitsy ny hevitra rotsaka iavy mikasika an'ity aditany izay misy eto mahavoky avara sy ty ka misy araka ny tenen'ny monsieur le député teo hita mihitsy moa fa zay ny solombavambahoaka amin'ny solotena ny vahoaka misy député anakirota dia zao ny anany zany ny zavatra hitako sy fanapa-kevitra raisitsika voalohany aloha ho raisiko le dossier na avy atao amin'ny papaniza moa izy teo papanilza dia ho raisiko koa ny titre sy ny dossier zareo zay manana titre ato zay ny zavatra misy nareo zay nanao fangatahana atao amin'ny papanilza be dehibe dossier eo meo ana daholo izy avy ny nangataka taiza avy ny nangataka zay zany ny zavatra ray zareo rehetra zany dia nangataka 7 ara fa rehefa mibornena le izy sy le fangatahana taty arina tamin'ny 2006 dia lasa 28 ara vo raiko zay iza no nangataka tao arinan'izay ameo ana ny lista tao alohan'izay ameo ana ny listan'le 20 tafinareo ny teto zay zany ary vitsy zay zavatra zay ho jerevana aingany io ho jerevako miaraka amin'ireo ao anivon'ny fitsarana ny dossier ty moa zany efa définitif ty zavatra fitsarana ty am'izao tsika miteny zao fa nareo afaka mampiakatra cassation
efa vita cassation fantatro ka fa zay etoa mieno anareo aza mananareo fa mieno zao no ataotsika ny zavatra tiatsika apetraka eto amin'ny firenena dia fitsarana mandala ny rariny miaro ny vahoaka mitsinjo ny vahoaka zay ny zavatra atao hojerevantsika amin'ny akapobeany am'izay zay azonareo zay tena mahitsy zany mivojery tsy hoe momba anareo miaro anareo rehetra miaro-dalàna fa miaro any koa ny rariny zay zany ny zavatra atao ka no ataotsika le ray aman-dreny tato moa ny teny mihitsy hoe tsisy toerana ipetrahana tsony zao tsisy toerana ipetrahana araka ny tenen'ny monsieur le député teo de zao ny anaovantsika zaraitsika roa le izy nareo zay tsy manan-kelofana aloha zany zao satria mila zavatra aingana de aingana satria ny tribunal zany ane lafa izahako ny jeran'io omena tany nareo rehetrarehetra zay efa misy tany zay hoe anaovana tanàna vaovao ay zao moa izy iny appareil mahitsy rapitso dia omena tany any nareo zay zany ny zavatra ho atao rapitsy any apiky ihany koa nareo meko fanapiny afahanareo manangana any zay zavatra tokony atsanganany zay ny zavatra dossier ny tany de karakaratsika koa président depuis ny dossier ny taninareo appareil mahitsy tonga de amboarina zany hoe tonga de mba tsy siny resaka tso tonga de titrena aminareo to de mahazo titre nareo zay hoanareo le tany hoanareo anao micro le ray aman-dreny ato aloha de zao fa ntikan'izay ny tantarany tany eto tsy mijanona treo fa hojerevako ny dossier ary matokisinareo ana fa rehefa manana ny rariny nareo miverina aminareo ny rariny raha manana ny rariny ny ato anazy ny rariny zay apahitsina nanaovana an'izay zavatra zay fa zao zavatra miteny zao anampy anareo hitanareo zao ny olona matony men'Andriamanitra fahefany zato nisy nanaka anao tsy aty aza makany anao président tsy mety makany anao toy za hoe zao mafantatrareo fa matoy anao namen'Andriamanitra fahefana de itsijy ny majinika hery majinika zay ny nakanezako taty raha tsy nakatia tena tsy zakako nareny alahelonareo ny fijalianareo tsy mety amiko amin'ny intera zay ny nakatia de zao nareo hitako misy trano brique eo efa misy trano hazo misy trano falafo de zao ny zavatra ho atao rapitsy any ampiantsony ministra ny fanaovana ny tanàna vaovao de any efa misy tanàna hoe hozaraina tokony ho amidy io fa nenareo zany tsy amidy fa tonga de amena daholo nareo anapina nareo asiko parc solaire de mba mampisy jiro anareo zay ny zavatra ho atao de tonga de anao ihany koa forage eo de mba mahazo rano ihany koa nareo satria tsy afaka mipetraka any nareo atizy rano zay de mba tsy siny ny olana ohatran'izao tsony de tonga de mena titre daholo nareo zay amena titre ao ray aman-dreny ny tena raha ny afaliana moa malahelo sady fifaliana ho anay ny tena zavatra tsy napozinay zany nidina président eto amin'ny toerana misy anay ty voalohany indrindra de misaotra anao zay président oela velona ianao aritra amin'io toeranao io anao matokisa fa raha izahay voaka sy teka misy de tena hifidy anao zato isan-jato so adinay président tony fa tsy mbola nisy président tena mihaino feonay vahoaka ohatran'izao mahanitra ane zay président mangiry firy fa zavatra tena fahagaganao anay nidinanao teto tena zany fidinanao zany fafoizanao tena zany de fa zavatra lehibe tsy maty ato anatin'ny fonay Andriamanitra ane ombanao mandrakarivo hotahin'Andriamanitra anao président ho lava andro iainana ary mbola hitondra amin'ny fitondrana manaraka misaotra atsika rehetrarehetra de zay rehefa misy ny olana de tsy maintsy misy vahaolana fa de zay ny vahaolana apetraka de aza mananareo
azamana bebe fa tsy maintsy misy vaolana efa marotany ianao dia amiantany zay zany misaotratsika rehetrarehetra dia salitsika ho tenin'Andriamanitra dôle veloma dôle Ny papan'i Eliza miaraka amin'ny dossier le ramatoa zay manana ny demande zao nareo a zay efa nanao fangatahana rehetra taiza no nangatahanareo a makany amin'ny hôtely any amin'ny la piscine taloha Bobaptruy dia ny titre ty efa azo dia miaraka zany tsika dia jerevantsika zao dia ho anareo le 20 tafo a mba ilay kely le liste any amin'ny Tsefokotany dia raha mba fantatra koa ny abean'le tany tsiraka avao misy fa ny anarana fotsiny ny anarana zany ilaiko le 20 ao 20 tafo zay dia teneniko anareo zany amin'ny herinandro ho avy io nareo zany ho avy aty ny ministra mikarakara ny tanàna vaovao dia manoro anareo an'le tany omena anareo izy zay tonga dia amena titre anareo zay zay sonatsika rehetrarehetra makasitraka anareo rehetrarehetra ty aloha le titre an'io tany io zany dia alaiko aloha ty alaiko aloha dia jiniako dolo ny dossier dia hitatsika eo ny toyany famena tany anareo zany zay zany